Présentation complète mahakasika ilay QC Start. Lazaritsika raha zao anao tafaraka amiko dia Soslain Andriana Soloniaina miaraka aminao araka nitatsika eto amin'ny profil Facebook eto ty 4700 mahery nareo ny amia ary efa mahatratra 1369 ny follower dia inoko itombotrany hatrany zay cliquez le suivi na follow dia maraka amin'ny post maro samihafa ataoko eny amirako eny ianao araka ny hitatsika ombenimbeny eny dia milona tanteraka ao anatin'ilay antsona hoe S group dia mbola eo koa ihany koa le page Soslain Andriana Soloniaina ihany 3,000 mahery fa 4,000 latsaka ny follower ato ary efa maro ihany koa nareo ny j'aime ary angatahako ianao raha manaraka an'ity vidéo ty mba j'aime ihany koa an'ity page ty. Ianomboantsika anazy dia présentation mahakasika ny compagnie QC Start hoe inona ny information zay tsara ho fantatrao mahakasika anazy ty ahoana ny fomba fiasany ary ahoana ny azahoanao tombotsoa ao anatiny. Zay no fanontaniana telo zay no ezahantsika ho valiana atao anatin'ilay izy. Jerentsika voalohany mahakasika ny compagnie amin'ny ankapobeny raha mijeritsika ny site dia vao nanao mise à jour ny le 6 ny hoe omaly le 6 novembre teo dia araka nitatsika zao miova ny endriny fa tsy ohatran'ny vidéo nataoko teo taloha zany. Dia ny site zany efa mahatratra 1406 jours ny esany ary manana capital eo amin'ny 48 millions de dollars mahery eo zany. Zany hoe USDT na dollar ny capital ny am'izao tsika miteny zao. Dia hitatsika eto ambany eto ny reo membre eto Madagasikara manao retrait hitatsika ireo proof mandeha tsara ny site zany am'izao tsika miteny zao. Compagnie amin'ny ankapobeny dia en partenaire avec reo ataontsika hoe le compagnie na échange momba ny crypto-monnaie zay maneran-tany ary reo tena site kalaza ao anatin'izay site maneran-tany dia miara-miasa amin'ny QC Start daholo zany. Ho anao zay vaovao tsy mahalala ny antsoina hoe crypto-monnaie dia crypto-monnaie zany dia vola virtuelle mitovy amin'ny vola Airtel Money, Orange Money reny le izy fa le izy à l'échelle internationale dia zany hoe maneran-tany zany miasany fa tsy amina pays na firenena anankiray. Izy io ny voalohany ny fironany dia tany amin'ny 2008 tany nisy an'ity antsoina hoe bitcoin ty dia resaka raha mijery ny tantaran'ny bitcoin tsika dia azonao jerena any amin'ny Google tapeo fotsiny l'histoire du bitcoin dia meny anao eo fa vola tam'izany nampiasana anazy ny fidianana pizza zany hoe fanaovana échange hividianana pizza zany le izy dia nivoatra be ny valeur'izy io indrindra tamin'ny 2009 moa zany tena nisokatra ny sitiny ary 2012-2013 teo izy niakatra valeurany dia nisy tamin'ny 2017 ihany koa niakatra be ny valeurany ary farany teo tamin'ny 2021 tena niakatra be ny valeur ary hina niakarany ihany koa amin'ny faraparany 2024 na 2025 eo niakatra be koa ny valeur. Ina ny antony misy an'izay antsoina hoe halving zay zany ny bitcoin zany hoe misy an'ireo olona manao minage na ataontsika miner bitcoin zany dia mahazo récompense reo isaky ny 4 taona isaky ny 4 taona dia zaraina any amin'ny olona manao minage zany reo récompense reo dia mihena moitié ny valeur ny bitcoin misirculer eto ambonin'ny tany zany hoe ty 19 millions bitcoin ty zany sisa zany zao eto ambonin'ny tany
de mihena moitié io zany hoe any amin'ny manodididina ny 9 mahery any zany any janona amin'ny alvina zay amin'ny avril mai 2024 zay no tokony siny dia rehefa mihena iny dia mitombo ny valeurany dia am'izao tsika miteny zao 34 800 900 eo ny valeur amin'ny bitcoin anankiray ary hitatsika misy crypto maromaro any dia crypto ny tena iasantsika dia lay fahatelo lay stable coin moa fiteny anazy USDT na koa hoe tether na tether mety amin'ny lazana anazy daholo dia raha hitatsika ny tsena amin'ny ankapobeny vue générale zany dia 1,33 trillion zany ny valeur ny vola mihodina ato anatin'ny crypto monnaie zany am'izao tsika miteny zao ary niakatra teo amin'ny 11% mahery ny ataontsika hoe capitalisation zany tato anatin'ny 24 heures zany hoe le volume tato anatin'ny 24 heures nisy liquidité maromaro zany niditra mahatonga anazy niakatra be ohatr'izay zany dia azonao atao no mijery an'ireo karazana crypto maro be ao anatin'ny site ny coin market cap raha te handalina an'izay ianao zay mahakasikasika ny momba ny crypto monnaie fa iverenantsika le business ty QC Start ty zany dia miara-miasa amina site maro be mahakasika ny crypto monnaie zay dia ny zavatra tena ataon'ny site zany dia manao ny antsona hoe trade dia tsy olombelona no mitrade ato raha miteny hoe trade tsika dia varotra zay varotra ny andamosiny zay dia misy ny vente dia misy ny achat dia ny site zany amin'ny ankapobeny raha jerentsika dia manao an'izay resaka trade zay izy fa robot no manao anazy fa tsy vatan'olombelona zany dia hitatsika amin'izao sary zao misy an'ilay robot ery ambany mbola idirantsika io onglet io rehefa avy eo fa ny mboako anazy mijery ianao ato amin'ny menu eto ambony dia na amin'ny telefona ianao dia ohatran'iny ihany koa dia cliquenao le compagnie profil aty na compagnie profile dia tonga eto ianao dia hitatsika ato ny lazany mombamomba n'le site amin'ny ankapobeny hoe inona zavatra ataony ary ity site dia tamin'ny 2013 no efa ao amin'ny tontolon'ny finance zay fa 2019 izy zany nanomboka ataontsika hoe tena nanao an'le activité resaka trade zany dia le site zany amin'ny ankapobeny mitiny adresiny any États-Unis ary manana capital 50 millions de dollars hitatsika 48 millions de dollars izy tao ambadika zany hoe mety misy vola frais maro samihafa mahatonga anazy miteny hoe 50 millions de dollars zany ny capitalany dia mandeha ihany ianao menu fanampon'izay information zay dia midira ato anatin'ny business licence dia hitatsika ato ny licence n'ilay compagnie hitatsika ohatr'izao zany dia afaka cliquenao ty lien ty ijerenao akaiky ny momba ny information zay enregistrement zay hitatsika tamin'ny 12 février 2019 zany ny site no enregistré ary tsika miteny zao zany eo amin'ny 3 taona sy 9 volana eo zany niasany zany raha ataontsika akazy lay 1406 jours zay niasany hatramin'izao zany dia fanampon'izay information zay afaka alainao le certificat izy ty afaka jerenao misy numéro d'enregistrement sy ny namany ao ary ny identification an'ilay système dia ny akoatran'izay misy an'ireo ataontsika représentant régional an'ilay système mbola ho avy eo antsika rehefa avy eo hoe iza ny ataontsika hoe tompony ary ataontsika hoe azonao jerena tary amin'ny information tato zay vakivakinao afaka jerenao daholo zany ireo information ireo
misoratra tamin'ny anarany ity zany le olona Rosa Andrew Zolak zany zany ny tompon'le système zany. Dia manaraka raha ohatra ka mbola tsy inscrit anao de misy roy eo amin'ny mur akeo na jerenao ao anatin'le page Jocelyn Andrena Soloniaina de misy an'ireto vidéo anankiroa nataoko reto tany aloha ty présentation an'ilay système tany aloha ty ny fomba fanaovana ny tasy de ezahako atambatra le izy amin'ity vidéo anankiray ity. Cliquenao le roy eo amin'ny description eo iny vakio tsara le description dia cliqueo le roy. Vao cliquenao iny de mitondranao amina page anankiray vaovao ohatr'izao dia zavatra fenoinao numéro nao WhatsApp ery ambony dia ny adresse email mandeha tsara atao ambany mot de passe de verina fanondrony ato le mot de passe atao sécuriser tsara sy lettre majuscule minuscule chiffre ary caractère spéciaux reny. Dia raha ohatra ka inscrit tamin'ny roiko ianao de ty ny code misoratra eto 26H8T4 io zany ny code d'invitation koa. Ary raha ohatra ka inscrit aminahy ianao dia inscrit amin'ny roy io de cliquena avy hatrany ilay hoe sign up aorianan'izay. Vita zay rehefa vitanao ny inscription dia afaka manao login avy hatrany ianao. Cliquentsika le login dia rehefa anao login ianao dia fenoina tsara lay eto de afaka fenoinao ny adresse email anao na ny numéro WhatsApp nao zay zany natao eo de tonga de le tsy asina 0 ntsony fa tonga de ohatra hoe 33 na 32 na hoe 34 bla 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 iny zany numéro nao iny natao eo dia ampidirina le mot de passe dia cliquena avy hatrany ilay hoe login après de tonga ato anatin'ny site ohatr'izao ianao. Dia rehefa tonga ato tonga de misokatra on'ilay hoe main ianao tandrify an'le mombanao ny ataonao voalohany zany de miparametrer ny profil anao zany misy zavatra maromaro mila ampidirinao eto ambany eto. Raha te hanova fiteny ianao de eto cliquenao lay tandrify amin'ilay withdraw password ty zany hoe mot de passe de retrait ao nitsindrinao dia ampidiry le code fanaovana ny retrait zany. De reto moa zany karazana ataontsika hoe historique de raha télécharger nilay application momba anazy ty ianao de eto ambany eto cliquena le tandrify flèche kely de afaka manana application anao raha mampiasa Android zany fa raha amin'ny PC ianao dia ohatr'izao ny endriny. De iaho nanao investissement na ny vidin'ny pack de robot amin'ny $70 de vitantsika fa nahazo teo amin'ny $15 teo zany zao ny tao anatin'ny eninandro teo zany. Dia satria miditra $2,3 par jour de nisy $5 ambiny tao zay mahatonga le izy lasa hoe $20 atao anatin'ny compte-ko zany zao. De totaliny $90 satria $70 lay pack na le vidy le robot dia ny $20 zany hoe $15 miampy an'le $5 efa ambiny tao zay mahatonga anazy $20. Dia ny manaraka atoro antsika zany zao rehefa tafiditra anao lay mot de passe de retrait aty dia manana chance ianao zany hidirana amin'ity C2C transaction ty zany hoe ity indray ato ny fanaovana vente sy achat membre à membre zany hoe transaction interne zany na ny samy mpikambana zany. De raha ohatra ray tranonareo de raha ohatra ny enregistré voalohany de teanao izaran'le compte amin'ny madama ohatra raha nanao an'ilay pack
amin'ny ataontsika hoe 400 na 600 dollar ianao ny robot vidinao zany dia afaka manao gain transfert ny gain iny ianao ny alalan'ity transfert ty dia numéro téléphone fotsiny no tadiaviny dia manao an'ilay transfert makany amin'ny madamanao ianao. Zay le asan'ilay internal transfert ty. Ny withdraw atony anaovanao ny retrait dia azonao raisina amin'ny adresinao USDT TRC20 le izy na ataonao vente atao anatin'ny P2P moa ny tena fitenina azy na C2C. Raha olona fa anatin'ny tontolo ny asa amin'ny internet ianao dia P2P ny tena fitenin'ny olona miasa amin'ny internet anazy ty, fa le site zany mba manao mampiavaka ny anazy dia C2C indray ny antsony anazy. Rehefa tsindrinao ato dia ahitanao an'ireo ataontsika ok fotsiny dia ahitanao an'ireo mpivarotra, ataontsika be dia be ireo mpivarotra ireo, dia raha ohatra i-charge ianao zany am'le compte dia ianao indray no mividy zany rehefa fotoan'izay dia ireto indray zany le mpividy ataontsika be dia be ireo maro be izy ao anatin'le site ao. Dia prix vidianana zany mivaova arakaraka an'ilay olona mpivarotra io zany, fa zay zany ny atao aonao miditra raha ohatra ka ataonao vonona amin'ny mobile money le izy, fa misy procédure kely rehefa mividy iny ianao atao anatin'le C2C satria ialana amin'le zany hoe mipasser par site ianao zany misy formulaire fenonao dia mahazo notification le olona nieritreretanao hividianana iny. Jerena tsara atao amin'ny bay jerena tsara le montant ananan'le olona zany, zay vao mametraka ordre de paiement anao. Mila fenonao tsara zany reto information reto eto ny montant ataonao eto ambony le montant hovidinao, ataontsika ohatra hoe anao 70 ianao na hoe anao 200 dollar ohatra ianao, dia le olona io zao tsy manana 200 dollar fa ny anazy 93 dollar no anana, dia hitantsika dia afaka alaina zany hoe izy maximum zany afaka alainao. Dia fenonao ny numéro phone-nao ao dia ohatr'izay koa ny ato amin'ny WhatsApp nao fenonao zany iny, dia eto amin'izay paiement info dia clique anao dia hiafa ny paramétrer atsika dia nataoko hoe pary amin'ny vola editenao io zany afaka ataonao, dia na hoe Orange Money arakaraka ny vola anananao anaty telefona zany. Dia fa amizay tonga dia hoe cliquenao ilay hoe bay USDT dia ity montant ety zany tokony payenao am'le olona, dia mahazo notification izy. Ny olana kely raha vao manatanteraka anazy ty to dia mahazo notification le olona, dia misy bouton manga zay toy izy anao ary rehefa vitanao le paiement an'le olona dia zany hoe nahazo le mianso kely an'le olona mihitsy ianao aloha hoe tena izy tokoa ve io, ianao tokoa ve io, dia alefanao le paiement, vitanao paiement dia misy bouton manga zay aty ambany hoe mivalider hoe efa paye anao, dia cliquenao iny dia le olona indray no jerenao hoe efa nanao an'le paiement ny ve izy ao anatin'ny compte-nao. Dia ohatr'izay ny atao ho an'ny C2C transaction zany. Dia ny manaraka ahoana ny atao raha ohatra anao dépôt vola USDT indray ianao, ny atao verina aty amin'ny home ianao dia ato anatin'ilay hoe menu dia hoe charge, cliquenao le hoe charge eto dia tonga ato anao, dia mety zany na QR code no ampiasainao na le adresy hitanao ety, dia copienao ty dia lasa ianao mandeha. Dia 2 dollar ny minimum ohatra zao mandeha aty amin'ny Bitget koa anao retrait avy ato zany misy 9 dollar zay ato dia cliquenao le retrait avy aty amin'ny wallet-nao zany, na hoe mividy aman'olona ianao dia mety ihany koa le olona zany no mampiditra ao amin'ny compte-nao tonga eto ianao safidiana tsara le coin USDT le izy
TRC20 ny réseau dia ampidirinao ato lay adresy andifasana an'le izy de klikenao lay hoe jereo tsara misy réseau maro samihafa ao fa TRC20 le voalohany $1 iny frais-ny iny no alainao dia raha vao diso réseau ianao de mivatana amin'ny toeran-kafa iny vola iny de tsy azonao intsony zay problème aty amin'ny crypto zany une fois ianao no erreur de tsy tafaverina intsony iny vola iny fa lasany dia io zany règlement lay site zany ato lasa $20 ndray zany minimum teo taloha izy ohatra nety $5 angambany izay ohatra mbola nety zao izany nio de $9 ko zany zao tsy mety fa tsy maintsy $20 no miakatra zany dia ohatra zany hoe ity zany ty transaction nataoko ty zany ty le paiement nampidiriko any ohatra ty nampidiriko amina site hafa anankiray $21 ty dia raha ty zany no nataoko retrait eo klikenao fotsiny le retrait withdraw ato rehefa tafiditra le montant minimum nany amboniny io raha ohatra mividy amin'ny $200 ianao de $200 no ampidirinao ato zany dia mila atao 201 izy satria inany antony lasa 199 no tonga any amin'ny compte-nao fa raha 201 izy de 200 no tonga any amin'ny compte-nao de sy ho kely amboniny ohatr'izay zany le izy raha ohatra ka avy any amin'ny wallet-nao satria misy an'le $1 frais foana de klikenao ty de mangataka le mot de passe de retrait sy ny vérification KYC any amin'ny téléphone-nao izy dia vitanao ny retrait de mahazo détail na retrait ohatr'izao ianao iny ny menonao ny aty zany rehefa lasa le vola dia apetraka ato lay adresy alainao le détail cliqueo le détail ato ohatr'izao de ty TXID ty no copie-nao de alainao de coller-nao ato de le montant nalefanao atao eto ambony eto ohatra hoe $21 zany le soratako ity ambony ety dia iny zany no menonao eto atao le prix exact dia ataonao imprimer écran ty zavatra ty de rehefa vitanao imprimer écran ile izy de coller-nao any amin'ny painte ohatra dia io izy en détail de enregistrer-nao quelque part ataonao eny amin'ny bureau-nao ohatra menao anarana ataontsika hoe print screen ohatra dia ataoko PS fotsiny izy dia iny no alainao am'izay le fichier iny mandeha anao miverina aty de alainao am'izay iny fichier dia ty zao dia chargenao eo ohatr'izao de rehefa vita zay rehetra zay klikenao fotsiny lay submit après minimum ny rechargement ozy izy $2 dia ianao moa anao investissement de $2 avy no alefanao any fa farafahakeliny $25 zany hoe mampiditra $26 ao anatin'ny compte USDT nao ianao na amin'ny wallet-nao de mahazo $25 tonga ary amin'ny compte QCR zany ohatr'izay ny atao rehefa mampiditra vola ianao dia validena fotsiny le izy le submit de reo no mijery an'ilay dépôt nataonao manaraka fanaovana retrait mahakasika ny zay retrait zay raha vao tokony hoe indraiky isan-kerinandro anao zany manao retrait fa raha vao manao retrait mihoatra ny indray ianao zany ao anatin'ny herinandro dia taxé ny $1 miampy 10% ny volanao igny any frais ahisoan'le système aminao fa raha ohatra hoe indraiky première retrait ataonao iny zany dia tsisy frais zany fa le gratuit zany hoe $1 iny ihany no miala amin'ny frais-nao dia mety mahatratra 24 heures eo zany
dia azonao ny volanao raha ohatra ka mandeha any amin'ny zay ny azavainy aty mandeha manao retrait makany amin'ny adresse USDT nao anao dia aorinan'izay miteny tsara izy hoe aza manao retrait mandeha any amin'ny site tsy fantatra any ozy izy fa mandeha amin'ny adresse tena hoe enregistré amin'ny anaranao zany le izy dia jiro tsara ato zany ny asianao le azo manana $20 afaka atao retrait dia ato mamaka ny adresse koa ohatra hoe Binance na Bitget zany no alaiko dia verina any amin'ny compte Spotery aho raha tonga ato amin'ny compte-nao ianao compte spot ato mialatsiny fa kasihako le chiffre ananako ato dia mandeha ianao any amin'ny deposit indray zany ianao no mandeha tandrify an'ilay USDT maka ny adressinao na ny wallet-nao iny zany ianao dia tonga ato ianao dia mila misafidy an'ilay network dia ny fakana ny adresse TRC20 zany hoe USDT TRC20 dia mandeha ianao minimum ny retrait teneny ato $5 dia mandeha ianao sokafanao ohatra mba tsy Bitget indray no ampiasaintsika fa Binance dia manao login any amin'ny compte Binance nao ianao dia hiditra ny adresse email dia mot de passe machine fa privé ny anaty dia enregistré ko mot de passe dia aorinan'izay alainao lay code any amin'ny téléphone ny Google Authenticator raha ohatra ka fa ny activenao le compte-nao vérifier tsara ny compte Binance-nao dia misy code liena amin'ny téléphone zay lay compte-nao zany dia tonga ato amin'ny compte ianao ny compte koa crypto madame raha ataoko anarany dia mandeha atsika any amin'ny fiat sy spot dia tonga ato ianao dia manao recherche eto lay USDT dia fahitanao le izy dia cliquena ilay tandrify an'ilay deposit dia ato indray zany satria ty adresse ty zany no anao ampidiranao zany dia amin'ny alalan'ilay retrait avy aty amin'ny QC Star dia mandeha ianao alaina ilay réseau dia mila verifiena tsara ny compte vao mety io izy dia TRC20 le izy dia meny ilay adresse ianao voazonao le adresse dia copiena dia iny no alainao ampidirina ato dia rehefa tonga ao le izy ampidirina le montant tianao atao retrait avy ery ambony zany ataontsika hoe 10 ohatra dia iny araka ny nambarany $9 zany no azonao $1 le frais ohatr'izay le izy dia ampidirinao le mot de passe de retrait dia cliquena fotsiny lay submit après ohatr'izay zany atao rehefa manao retrait ianao ny manaraka inona lay asa ataonao isan'andro mandeha ianao atao anatin'ilay robot dia misy karazana robot maro samihafa ao fa ny anombohanao anazy raha mbola membre gratuit ianao dia ity UP Bit ity no misy anao dia ny avantage ny izy rehetra ireo dia voalohany aloha misauve fotoana ary efficace le izy faharoa zéro risque dia fahatelo en temps réel le izy zany dia fahaefatra le robot no amin'ny alalan'ny intelligence artificielle ananany no miasa ho anao dia mitombo hatrany ny ataontsika ny capitalanao na ny ataontsika profitinao zay zany ny avantage amin'ilay fampiasana an'ilay robot zany tsisy sentiment ny robot tsisy miahiahy na ohatran'izany fa tonga dia miasa izy zany dia rehefa activé mividy zany hoe mividy pack ianao amin'ny ataontsika minimum ny investissement ato dia le $25
Hitantsika ato anatin'ilay hoe robot BitGet ty any vidinao. Ny gain azonao isam-bolana dia $24 ary mila manao an'ilay tasy 10 isan'andro ianao. Dia rehefa mividy pack hafa ianao ambonin'io dia mazava ho azy expiré ho azy le eto alohany. Ianao dia tsy mahazo manana robot roa zany fa tsy maintsy ray foana zany ny robotnao. Dia misy tasy foana atao isan'andro. Dia arakaraka ny tandrify an'ilay misy anao iny le tasy hitantsika reto le tasy ataonao zany isan'andro miactivé an'ireto robot anaky 10 reto. Dia zay no ataontsika zany zao pack bodal no misy anahy et $70 vidiny dia tokony ahazo $69 par mois zany aho na koa hoe $2,3 par jour satria raha fois 10 io zany dia mahazo $2,3 par jour. Dia mbola misy pack maromaro misy ny amin'ny $200 dia mahazo eo amin'ny $198 ianao par mois. Zany hoe presque ilay vola dépôt nataonao iny zany no azonao amin'ny ray volana manaraka. Dia zay gain azonao eo dia afaka ataonao retrait fa minimum iny tenentsika teo hoe $5 iny. Dia manao 10 tasy par jour foana ianao zany dia miditra eo amin'ny $6,6 par jour ianao zany. Dia misy pack ray manaraka $400 vidiny dia mahazo eo amin'ny $399 isam-bolana ianao dia mahazo eo amin'ny $13.3 par jour zany ianao. Dia ny pack ray farany efa nisokatra zany zao dia le amin'ny $600 voaingana ny sokafan'izy io dia mahazo eo amin'ny $600 par mois eo ianao. Dia miditra eo amin'ny $20 par jour. Dia ohatr'izay hatrany reto moa zany mbola tsy misokatra reto pack manaraka an'ireto fa zay zany eto amin'ny $600 zany ny farany zany zao dia araraoty fa valala tsy indroa mandry am-bavahady ary dia business tonga dia mahazo avy hatrany ianao. Dia rehefa tonga ato ianao dia hitantsika rehefa actif ianao dia misy soratra VIP ery ambony dia cliquena fotsiny ilay star dia tsy mahazo fermenao hono zany ity page ty araka ny nambarany ety dia atao ok fotsiny iny dia activena daholo izy rehetra. Cliquenao ilay start le robot zany miasa zany zao manao trade. Io le trade ataony amin'ny alalana crypto maro. Ty zao dot dia link dia BCH Bitcoin Cash dia BSV io mbola tiako jerena io coin raha io ary ny ADA zany ny farany tatsika aty. Dia mitredy amin'ny alalan'ny crypto zay vao nazavaintsika tany aloha Bitcoin ny ambony anazy Ethereum manaraka LTC manaraka Tron manaraka XRP manaraka dot manaraka tatsika any dia miandry an'iny mijanona ho azy le robot iny rehefa vita le trade. Dia tsy mahazo miala amin'io page io anao zany raha tsy vita eo amin'ny 15 minutes eo par jour zany ilay asanao ary mandany eo amin'ny connexion raha ohatra ka ataontsika mampiasa telma ianao tsara réseau ka azoro tsara ny telefona dia eo amin'ny 300 na ataontsika 200 isan'andro eo ny connexion laninao aminazy ty zany. Connexion internet io mampiasa le code 322 étoile 67 ianao dia avereno indroa satria ariary zato isany reny dia na hoe averina intelo dia mahazo méga maromaro ianao zany dia afaka manao anazy tsara zany arakaraka fa ny crédit laninao zany eo amin'ny 200 na 300 isan'andro.
mety tsara tia ho antsika mpianatra, ho antsika miasa birao na amin'ny lera sakafo atoandro iny ianao zany manao anazy any an-trano zany tsy hoelingelina ny ankizy sy ny namany ianao any an-trano indrindra ho anareo andriambavilanitra dia mety tsara izy ity fa concentré fotsiny ianao zany isan'andro amin'ny asa dia sady isaky toandro lera zany ataonao ohatrany hoe mihinam-bary ny manao anazy ity. Rehefa tapitra ilay izy dia lasa gris gris dia blanc ilay trait eto rehefa vita ilay izy. Fa raha mbola mandeha izy dia misy toutes les couleurs ohatra ny hitantsika eo. Hitantsika ity zao misy roa tapitra misoratra hoe Inde ity zany tapitra vita zay ilay traitiny miandry an'ireo sasany ndraintsika ho tapitra. Mbola manana vitsivitsika mbola manao trait dia ity zao ray dia koa mbola misy XRP dia Bitcoin sy Ethereum. Ny asan'ny rôle robot zany raha hazavaina zany dia amin'ity sary ity manao achat, mivendre ary mihold. Zay zany ny asan'ilay robot. Tapitra daholo izy rehetra araka ny hitantsika reo zany Inde daholo ary zay ny dikany tapitra zany ilay izy teo. Vao tapitra ilay izy dia raha mijery ianao ary amin'ny profilanao ary dia nahazo gain ianao. Hitantsika nahazo an'ilay 2,3 teo azy an'izao. Dia manaraka jerentsika manaraka dia atao amin'ny recrutement. Misy an'ilay roy dia tandrify an'ilay recrutement ato anao an'ireo olona nanao inscription tamin'ny roinao zany. Dia ato no ahitanao an'ireo fanazavana zay firecrutevana mpikambana zay ary sy ny bénéfice tokony ho azonao zany amin'ny alalan'ilay fanaovana fampidirana na fakana partenaire zay zany na fampidirana olona dia meny eo le code d'invitation nao sy ilay roinao. Dia raha mijery ny ekipako aho zany zao dia efa mahatratra 90 zany ny ekipako zany zao mbola tsisy inscrit tandroany fa 90 zany izy zao ary efa misy ray nanao investissement dia afaka jerenao zany ny ekipa iny. Mandehanao amin'le recrutement dia azonao jerena zany hoe iza le efa nanana ilay compte dia reto zao ny lista ekipako efa actif zany. Amin'ny herinandro ity misy ny teny hoe amela ny compte indray dia anao paiement fa ho hitantsika eo zany zay araka ny hitantsika zao zany raha ny ekipako dia efa 90 nanao inscription ary roa zany zao ny ataontsika hoe ekipa miasa zany zao. Dia efa manana roa zany première génération fa activé ary ino fa hitombo hatrany-hatranareo liana amin'ity business anankiray ity. Ny fanampiny angambany dia tsara ianao m'inscrire amin'ny groupe Facebook groupe ohatran'izao dia mamita ny information alefan'ireo mpikambana ao anatiny ato mahatratra 4700 reto mpikambana ato anatin'ity QC Star Madagascar ity dia misy anankiray ihany koa any Can Connect na QC Star Madagascar dia ato koa misy 700 mahery mpikambana ato afaka naranao vaovao mahakasika an'ilay compagnie ihany koa. Dia iaho créer groupe manokana nataoko Telegram QC Star Malagasy dia efa manana 90 reo mpikambana ato dia alefako amin'ny description ny vidéo eo ilay roy mahakasika anazy ity. Ohatra ny hitanao eto amin'ity page ity dia groupe Telegram cliqueo iny dia miditra any ianao. Dia ankoatran'izay reto misy lista olona vitsivitsy zay efa niara-niasa amiko afatry ny ela azonao hividianana USDT TRC20 raha ohatra ka tsy te hampiasa n'ilay C2C transaction ianao zany dia azonao atao
mampiditra vola amin'ny alalan'ny adresy cryptonao. Mbola tsy manana anao dia afaka micréer compte Binance eto alevako ihany koa ny roy ny compte Bitget. Reo anisany tsara araka ny fijeriko anazy. Fa zavatra tsy maintsy anananao dia ny karapanondro mazava ho azy dia compte WhatsApp anaovanao ty ankoatran'ilay ordinateur na Android anaovanao an'ilay izy. Dia mila manana adresy email mazava ho azy tahaka ny natoro taminao tary amin'ny fanaovana inscription tary. Eny ary indray mbava mahakasika an'ilay update na le mise à jour farany zany mahakasika le QC teo. Izy zany dia natao tamin'ny 9 novembre teo ary misy ataontsika tombontsoa zarainy manokana ho an'ny ekipa vaovao izay miditra amin'izao fotoana izao zany. Raha antsika zay mise à jour zay ity le annoncement le mise à jour amin'ny ankapobeny dia amin'ity sary ray faharoa ety hitantsika teneniny eto fa reto aby lay asa mise à jour vitan'zareo zany ary lancena tamin'ny le 6 teo. Eo voalohany teknôlôjia anti corruption zany na koa hoe anti contrefaçon na le fanaovana piratage zany. Iny zany CMS moa ny fanafoezan'zareo anazy. Dia eo ihany koa ny resaka cryptage amin'ny alalan'ny code maro samihafa. Le cryptage mizara roa zany, misy ny cryptage de code dia misy ny cryptage avancé zany. Afaka vakianao io vao manokatra an'ilay site ianao dia mahazo an'io message io. Dia teo ny contrôle de suivi zany amin'ny accès amin'ny site zany. Ny tena important amin'io dia hoe ianao tsy mahazo manao multi compte fa contrat ihany ho an'olona anankiray na adresy IP anankiray. Ny compte-nao anankiray afaka midimiditra amina appareil maro fa ianao tsy afaka manokatra compte maro. Zay zany zava-dehibe ao anatin'ilay izy. Ary contrat olona ray miaraka amin'ny karapanondro ray ohatran'ny an'ny Telma reny. Dia eo ihany koa ny mise à jour ny interface ny utilisateur zany. Zany hoe hitantsika amin'ny endriny zao moa zany miova mihitsy ny endriny. Dia zay zany amin'ny ankapobeny teneniny eto le contenu an'ilay mise à jour tsirairay avy. Afaka arahanao reny azavainy amin'ny soratra reny le izy. Dia ity zava-dehibe manomboka amin'ny omaly le 7 ka hatramin'ny 13 novembre zany dia ho an'ireo mpikambana vaovao miditra amin'ilay pack farany ambany zany hoe amin'ny mividy an'ilay robot Bitget ianao le $25 dia mahazo $1 ilay employé. Dia ny olona napiditra indray mahazo $2 zany. Zany hoe raha iaho zany mampiditra anao dia anao manao activation ny pack-nao $25 dia mahazo $1 ianao. Dia iaho indray mahazo $2. Ohatr'izay ihany koa ny ato amin'ny faharoa ato amin'ny pack Bouda, Coinbase, Cepatex, Bitfinex zany hoe le amin'ny $60, $200, $400 sy ny $600 zany. Ny mpikambana miditra vaovao mahazo $2 amboniny isany ary ny recruteur zany mahazo $5 plus 5 dia ny nouveau employé plus 2. Zany hoe eo ambony ihany no feheziny eto ambany. Dia zay zany azatara raha taraiky an'le 13 ianao zany dia tsisy intsony ty bonus avy any amin'ny système ty hoantsika mpikambana vaovao. Ny resaka WhatsApp group rehefa mividy an'le robot ianao zany hoe ao anatin'ny compte-nao le vola
ohatra ataontsika hoe manana an'le $200 ianao anatin'ny compte anao dia vao mikliky ianao le hoe join now dia ny mahazo notification voalohany ianao miditra makany amin'ilay WhatsApp group dia afaka idiranao zay aloha dia mitondra anao makaty amin'ny WhatsApp group marobe ahitana an'le olona mpikambana marobe ato sy mise à jour maro samihafa hitantsika aty. Mialatsiny afa kasheko le anaran'le groupe tsika ty Madagasikara zany groupe 64 dia atao zany mpikambana rehetrarehetra dia anao mila mifandray ho an'ny mpikambana zay active rehetrarehetra contacteo avy hatrany lay parrainao hanome an'ilay adresen'ilay directeur général ty zany responsable régional mahakasika antsika ty Madagasikara ty Henri ty dia mila mifandray aminazy ianao. Zavatra teneninao kely fotsiny ihany amin'ny teny frantsay monsieur présenté ny tenanao anao zany hoe bonjour, je m'appelle Toto et je suis membre actif dans le pack de robot ataontsika hoe $200 ohatra na miteny fotsiny ianao hoe pack Coinbase dia izy mamaly anao dia arao tsara toromarika omeny rehetrarehetra eo fa marobe ny zavatra teneny aminao eo dia important be zay raha vao tsy mifandray amin'ny directeur régional io ianao dia afaka fafany tao ny compte anao fa mitsara mifandray amin'zareo inona ny atongavana amin'izay omeny fanontaniana vitsivitsy ianao dia mandefa ny sarinao makany aminazy any dia manome an'ilay certificat izy sy ilay ataontsika badge ho anao officiel zany dia important be ozy io raha membre ianao dia mila mifandray aminy zany. Dia aza adino ilay manao vérification ny détail momba anao ozy vao vatany inscrit anao ampidirina ato mombamomba ny karapanondro cliquenao mba ho vérifier ny compte-nao dia atao amin'ny charge ato ny manao dépôt rehefa natafiditra n'ilay le code de retrait ato ty ianao rehefa voaovanao io dia zaho azy tafiditra ato anatin'ilay C2C transaction ianao afaka mividy amin'ireo mpikambana mivarotra n'ilay USDT ao anatiny zany. Aza adino ny like na manao commentaire eo ambanin'ny vidéo zany raha ohatra ka tena nahalinanao le système ary sorata eo ambaniny hoe liana dia ezahana ny amaly anao sy mifandray aminao. Fa raha ohatra ka tsy nanaraka an'le vidéo ianao dia mialatsiny aloha fa tsy dia manam-potoana firy amin'ilay amaliana ny fanontanianao lavabe amin'ny MP satria be dia be nareo fa izay ny antom-pisian'ny vidéo mba hanarahanao tsara sy mandraisa naoty amin'ny atsipiriany mahakasika an'ilay système indrindrandrindra mahakasika an'ilay robot sy ilay fiasany zany. Saisay no amaranako ny vidéo ny anio mandram-piona ary misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany ny présentation fohifohy lavalava fa mino fa nazahoanao mahakasika an'ilay système dia manao ny mandram-piona amin'ny manaraka indray. Aloha daholo toko.